Aleloia! Mbola faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray ny tenako. Mbola voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany moa izany no ahafahako mijoro vavolombelona eto, mikasika ny fahitana izay nasehoan'ny Tompo tamiko. Izaho izany tamin'ny 8 août 2024 dia nasehoan'ny Tompo fahitana. Dia ny fahitana hitako izany dia ireo ray aman-dreny ara-panahy sy ny mamako tany an-danitra izy ireo dia mipetraka mamaky baiboly izy ireo dia mifanalavitra ny toerana misy azy ireo dia misy afo izany eo ambony lohany, misy afo mirehatra eo ambony lohan'izy ireo dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa isika izany rehefa mijoro tsara sy miorina tsara dia tena hampahita amin'ny Tompo zavatra maro mihitsy dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Amen.